Fotoana manokana indray ankehitriny irahantsika miombavaka, irahantsika mangataka amin'Andriamanitra sy mitondra ho aminy ireo etaeta-pontsika ary manasanao ihany koa ho anao izay mihaino miara-mivavaka mandritra ny fotoana toy izao azonao atao tsara ny mangataka antom-bavaka androany misy namantsika izay tsy nanona anarana izy fa azontsika antoka fa Andriamanitra mahalala ny momba azy dia hitondram-bavaka manokana ny tokantrano sy ny fiainana ara-panahiny ianao hiaraka hivavaka isika. Tomb'Andriamanitra raina eo ianao no mahalala ny any am-potsy miloaka. Eny na dia tsy miteny azy izahay dia efa fantatrao sahady ny mahasoanay. Koa namanay izay te hahady amin'izao andro farany izao efa ho avy tsy ela ianao Jesosy, ampio izy mba hijoro mahatoky amin'ny finoana. Vavaka izahay ho an'ny tokantranony sy ny fiainany manokana mba ho arovanao ary mba asianao fefy manodidina azy ireo ny amin'ireo ratsy mikasa hamely azy. Vavaka izay tompo ny amin'ny fitadiavam-bola ny asa fivelomany aoka ho tsapan'izy ireo isan'andro fa feno fitahiana ny fiainan'izy ireo. Andriamanitra matoky anao izahay, matoky ny fitantananao, matoky ny fiarovanao ary matoky ny fampahirezanao isan'andro amin'izany ankohonana izany. Koa meteza tompo mba hijery amin'ny fomba manokana izany ankohonana izany ianao. Tsy ho azo ireo rery ihany fa ho anay tsiraray avy izay miombom-bavaka ankehitriny aoka mba tena hajoro hatramin'ny farany amin'ny fanarananao izahay. Ampio izay mba hajoro amin'ny fahamarinana izay fantatray mba hanaraka azy ireny ary tsisy hanozongozona ny finoanay anao mandra-piavinao tsy ho ela intsony any amin'ny raholanitra. Raha ho avy ianao Jesosy izany ankohonana izany sy izay tsirairay avy miara-miombom-bavaka ankehitriny dia mba tsy hisy ho raraka na dia iray akory aza. Fa tononona sy irina amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen.